Miarabatsika vahoaka malagasy, somary elaela tsika tsy ny tafaraky teto, somary vakansa kely teo de mbola nanaroatra an'izay vakansa zay. Fa tapa-kevitrinao ty video ty zao androany noho ny fahitako ny publication zay nataony président Andry Rajoelina vao teo fa hidina eny ivato ny tenany, mahakasika reo tarainan'olona misesy matetika jery ny zava-misy eny. Jery fotsiny hatramizay zavatra misepase rehetra tao amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO zany, sy ireo tarainan'olona nifanesy de tena nifanesy tokoa mahakasika ny zava-miseho ao amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO. Tsy nanisy resaka aho hatramizay fa noho ny fahitako an'io publication ny président Andry Rajoelina io zany no mahatonga ahy hanao ity video tiky. Ary ihany koa zany mazava ho azy sady hafatra mivantana ihany koa ho an'andriamatoa filoha Andry Rajoelina, hafatra mivantana ihany koa ho an'ny ministry ny polisy sy ny voakasika rehetra mahakasika an'izay ao anatin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA zay, ny douanier ao anatin'izany. Alohan'ny hidirako am'le zavatra tiako tenenina sy amin'ny hafatry sy mba tiako ho ampita dia hiteny zavatra kely satria efa nresako foana zany izy io raha ny aty ivelany de betraka ny étrangera aty ivelany aty Eropa zany, nataotsika hoe aty a France zany, misy ny avy any Afrika avy any amin'ny tany hafa, fa ianao zany tsika zany tsy mbola nahita taraina nataondreo Afrikanina any amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA misy anjareo reo, tsy mbola nisy zany teto amin'ny tambazotra serasera. Tsy haiko hoe ngamba efa nisy nahita nefinay fa za manokana tsy mbola nisy taraina ny Afrikanina mamangy tanindrazana mivezivezy amin'ny fireneny any amin'ny tany misy anazy any ao amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA misy anjareo. Ary rehefa mijery reny Afrikanina reny eto Frantsa fa tena rehefa mandeha de entana re zany tompoko, entana entana occasion rehetrarehetra mitsipona entana gauche à droite reo alefandreo rehefa na alefandreo na hoentindreo rehefa reo mandeha, entana tsy tongotsy foroana satria akamaroany entana tsy tsiponina eny andalana, zavatra efa tsy miasa fa mbola mandeha tsara ohatran'izay, fa mbola tsy naheno aho taraina hoe ino nisy Afrikana ny taraina hoe zao amin'ny pays be de be ao Afrika reo. Fa maninona isika malagasy, izahay malagasy indrindra zahay aty ivelany rehefa hamangy tanindrazana andeha ho any tanindrazana dia tebiteby no iainany vahoaka malagasy izay monina aty ivelany rehefa andeha ho tsy ohatra ny olona rehetra hoe faly tena ravoravo hoe andeha hamangy tanindrazana mangy fianakaviana, tsy izany zava-misy fa tebiteby no azony malagasy rehefa hody ana tanindrazana satria zao ny zavatra mampitebiteby mampiasa saina stress ozy ny vazaha. Inona ny zavatra iseho eo vato, inona no ahazo ahy rehefa eo vato, zany no ao an-tsainy malagasy rehetra rehefa andeha hamangy tanindrazana any Madagasikara. Inona ndray no entana ho alainy ao amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO amreto entana reto, zany fanontaniana faharoa. Fanontaniana fahatelo, ohatrina ndray vola ho alainy ny ao SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO raha vao mahita an'ireto zavatra vaondalana sy entana ho entana reto, zany fanontaniana fahatelo, zany ny tebiteby mahazo ny malagasy rehefa hamangy tanindrazana ho any Madagasikara. Ka somary mampalahelo ihany hoe enao ody any tanindrazanao hamangy tanindrazanao mangy fianakaviana tsy aminatiny hafaliana fa anatiny tebiteby. Ho tonga tanindrazana indray anao vao anaty tebiteby nefa anao avy any tanindrazana hiditra aty amin'ny
firenen'olona amy tanànan'olona, tsy stress na ray aza, fa enao andeha hody amy tanindrazanao ndray no stressé, miasa saina, tebiteby. Ka eto zany dia ampitan'ilay afatrako amizay Andriamatoa Filoha, manana programa anao hijotso eny ifotony eny ivato amin'io zavatra taraina mifanesesy ataon'olona eo ataoko angamba fa tsy voandroany ianao nidina teny ifotony, tsy voandroany fa tsy haiko fa afiriny zao. Efa teny koa ny ministry ny polisy vao tsy ela zay de ndamoaka fanambarana mihitsy moa tao amin'ny pejin'ny ministère ny polisy fa zéro tolérance. Nefa arakaraky nahateny anareo vao maika nampirongatra ilay zavatra ka mipetraka zany le fanontaniana hoe tena fijotsoana ifotony hitondra vahaolana, hitondra fiovana ve lay dianareo matetika eny sa resaka fanamboarana saim-bahoaka foana fa tsy misy fiovana? Satria averiko ndray mbola tsy sampany ianao tena Andriamatoa Filoha fa tsy haiko fa impiry zao. Voateny koa ny ministry ny polisy ary nanabara tao amin'ny pejiny ministeran'ny polisy fa hoe zéro tolérance agny amin'ny aéroport ivato. Mifanohitra amizay nefa ny zava-misy fa vao maika nirongatra ny zavatra tsy mety tao, nirongatra ny tarain'olona, de tsy azoko hoe le ao ivato ve tsisy fatahorana anao tsona Andriamatoa Filoha fa manao zay tiana tao ary marina fa tsy nyrehetra akory fa zay mpanao an'izay zavatra zay ao. De tsy haiko hoe tsisy fatahorana lay ministra ny polisy zay nametraka hoe zéro tolérance koa ve ny ao ivato, satria arakaraky nateny azy koa nampirongatra le izy nampitaraina ny olona maro. Ka apetrako zay fataniny zay ka eto zany de te hanosokevitra hoe tsika raha malala ny situation io, ny malagasy aty ivelany maro, ka raha ohatra hoe ny malagasy rehetra aty ivelany zay manontany-drazana makany raha mba mitondra ve zavatra efa tsy miasa itsony atiky, zavatra tokony fanampiana fianakaviana sy ny namana, de ilaina gidragidra eo ivato. Raha ohatra fotsiny hoe resaka tsy fananana asa no resahatsika, raha nisy nitondra masina ray, masina fanjairana ray isan'olona ny vehivavy aty ivelany ho an'ny fianakaviana na namana tsy anasana Madagasikara, raha ataotsika hoe olona 20 nitondra masina ray fanjairana efa occasion avy aty efa tokony fa tsy miasa avy aty, tsy poniny eny an-dalana na nenazy nampiasana ao trano hoentinany, efa misy vehivavy 20 tsy anasa zany mba afaka amin'ny tsy fananana asa, efa afaka mitady vola am'ilay masina. Ohatra zay, raha misy mpianatra sahirana any amy resaka solosaina satria ordinateur zao amy teknolojia daholo ny resaka fianarana amitsika ohatra zao, ka raha misy ataotsika hoe gasy 50 isam-bolana no makany a Madagasikara, raha nitondra ordinateur ray ho an'ny mpianatra ao anatin'ny fianakavian'ny mpianatra zay mitady tsy manana fahafana azahoana ordinateur, ny gasy 50 isam-bolana avy aty efa misy mpianatra 50 isam-bolana afaka am'ilay tsy fananana ordinateur, efa afaka manohy ny fianarany. Tsy zava-dehibe ve zany Andriamatoa Filoha? Tsy zava-dehibe ve zany Andriamatoa ministra? Ka ataoko angamba ohatrany fahadosoana ihany ny fanakanana ny malagasy mitondra zavatra, fantatra foana ny olona hoe hivarotra. Raha olona hitondra 50 olona ray moa de zany kosa olona efa hivarotra, fa raha hitondra ordinateur ray 2 ho an'ny fianakaviana, ho an'ny namana zay miangavy mafy, de zany ve no asarotona eo ivato nefa hanampiana ny mpiray-tanindrazana. Ka ohatran'izay le izy betsaka ny zavatra arian'olona aty
zavatra tokony ampiasana na Madagasikara, ahafahany tanora miasa any tsy mifanana asa, ahafahany manao activité, fa no ny olana eo Ivato de lasa tsy mitondra ilay olona rehefa tonga any. Ka zay zany mba zavatra tokony mba jerenareo hoe inona mba tokony omena hoentin'ilay Gasy miditra na Madagasikara na hanapina ny fianakaviana sy ny namana any an-tanindrazana. Inona no tokony ampifantarina hoe reto daholy ny zavatra ho azo entina, reto tsy azo entina, asinareo afisazy ao amin'ny douane eo, ao amin'ny de fivoahana eo, ahaizan'le olona hoe amizay mba tsy ratsy koa le, satria indraindray mantsy mety misy koa tsy mahalala zavatra tokony andoa frais de douane marina le izy fa noho tsy fahalalany, fa tokony avoakanareo lista daholy ny zavatra andoavana frais de douane sy ny zavatra tokony tsy andoavana frais de douane eny amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA, de fa samy mahalala ny mpandeha rehetra, de apetranareo koa lay prix, lay vola aloha am'ilay zavatra hoe ty izy ohatran'izao zao vola aloha, raha zavatra vaovao izy zao ny vola aloha, raha zavatra efa tonta fa niasa izy zao ny vola aloha. Fa amin'ny akapobeny de tokony tsy ho asarotinareo be lay izy président, fa ny malagasy aty maro ny te hanampy ny mpiray tanindrazana aminy, hanampy ny mpianatra, hanampy tokony mba jerenareo akaiky raha zay zavatra zay, raha zavatra hita hoe fa faela ny asa tokoa ve de mbola ho takina vola koa eo amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA, nefa hanasoavana ny mpiray tanindrazana, hampienana ny tsy fananana asa, havitany mpianatra mandeha mianatra manohy ny fianarany, sarotra ho an'ny malagasy ny andeha, raha imandreny malagasy andeha hividy ordinateur vaovao ho anjanany, zay noho fianarana no sakana ara-pitaovana nefa de tsy mahavita manohy fianarana le ankizy. Ka raha tena hitsindro ny vahoaka malagasy isika, ianareo tompony andraikitra, de mba tokony amoraina ny fampidirana entana voasokajy voandalana eo Ivato tena iangaviana, fa raha amorainareo zany tsy asarotinareo de mino zato isan-drato zao fa iena ny olona tanora tsy anasa eo eto Madagasikara arakaraky zay zavatra noresako teo zay. Ohatra rehetra no meko teo zay, ka eto Andriamatoa Filoha de manatena fiovana tanteraka amin'io resaka eo Ivato io, ary ampalalao very foana, ampalalao lisy teo daholy ny zavatra tokony andoavana sy ny vola tokony aloha, mba tsy hisiny fanomezantsiny, mba tsy hisiny hoe manararaotra, mba tsy hisiny hoe tsy tokony handoavam-bola, efa mahafantatra mialoha ny mpandeha rehetra hatramizay. Ka zay zany ny ahy mba afatsy koa fa engane irariko mba hisy vokana amizay président le dia ataonao eny, ary ohatsy nataoko teo zay fa ohatrany hoe fanamboarana sainy vahoaka fotsiny le izy nefa tsisy fiovana, raha ohatra hoe tsisy proof azo raisina tanana. Zay ny tiako resana amizay rana zay, ka mankasitraka mankatelina atsika rehetrarehetra, ka engane miangavy zahay mba hilamina io resaka io Ivato io, mba hanana fahefana mba hitondra voandalana ho an'ny fianakaviana, hitondra fanapina ho an'ny fianakaviana sy ny namana ny vahoaka malagasy aty ivelany, fa aza dekendainareo loatra amy zavatra tsy rarina amy vola, mitondra ordinateur efa niasa ve handoavana roa tapitrisa telo tapitrisa ohatra, tsisy dikany zany nitondrana an'le izy any, satria zavatra mitsoponina ny sasany, zavatra omena aty betsaka reny arin'olo an'ireny toeram-piasarana reny mbola mandeha tsara, de misy toerana narinina de any ny akana le izy, zavatra tsy vidina ohatsy de ino mba hamena fianakaviana, na hoe vidina zany fa misy mivarotra occasion koa ty de mora, saingy ny vola hanoloanazy any Ivato miompapana be. Ka zay le olana averiko foana fa fantatra foana ny entan'olo hoe hivarotra aty, fantatra zany, tokony fantatra zany olona fa mitondra dizaine ordinateur na dizaine de telefone,
Zany kosa efa tsy izy, efa tsy voandalana zany, fa zavatra efanao business zany ka hay foana manavaka an'izany. Fa raha olo mitondra telefônina roa telo ho an'ny fianakaviana atao voandalana ve, de zay no asarotona be, telefônina fa niasa en plus fa tsy mbola hoe telefônina vaovao. Ka mba jerenareo akay io, maro reny fitaovana ara-panatanjahantena reny, tokony ho alefa any fa nohony zay hanapinanareo mpanao fanatanjahantena mila fitaovana, fa nohony zay de tsy hitanao za zao efa misy club associationna sport ray efa tafaresaka tamiko fa afaka omeny zareo na daholo fitaovana rehetrarehetra zay tsy mbola tsara nefa efa misolo any problème nefa de zay le handefasana anazy any ahoana ny vola ho aloha vola be mihoatra an'ilay valeran'le zavatra no aloha eo amin'ny SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO. Zay le ohatrohatran'izay zany de olona ka manatena vokatra, manatena fiovana eo amin'ny aéroport IVATO.